Miarabana ny tokatrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sara zay ny zana-bolana araka ny hitantsika amin'ny sary misy anireto rahona reto ato amin'ny tapany avaratry Madagasikara izay mitondra rotsakorana amin'ny tapany avaratry ny anosy iny mbola hita taratra hatrany ny fiatraiky ny jio atao anatin'ny roa andro avy zany hoe mbola mety toy ny rotsakorana zany ho an'ny ilany atsimon'ny nosy kosa sy ny any amin'ny ilany andrefana dia ny fandalovana rindraona ato atsimon'ny Madagasikara aloha zany no andrafitry ny toetry ny andro ary misy fikorontanana ny atmosfera vokatr'izay ho an'ny ilany atsinana Madagasikara ny varatraza aloha zany no azo vahana tokoa indrindra any amin'ny asabotsy ihany ho any ny maripahanatsika ihany koa mifanaraka amin'izay midina ny maripahana ambony indrindra aloha ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy iny atao anatin'ny roa andro avy fa tombanana iakatra zay any amin'ny alahady ihany ny ambony kosa tsy dia misy ny fivana goavana ankoatry ny amin'ny tapany avaratry Madagasikara zay misy fiakarana aloha zany izay maripahana ambony indrindra izay raha ny roa andro avy no jerena ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary avy maraina dia hisihatra ny orana ho an'ny faritra Savana Lanjorofo ny faritra Atsinanana ary ny morotsiraky ny faritry Sofia sy Diana iny mandraondraona kosa ho an'ny alaotra Mangoro sy ny tanin'ny faritry Sofia zay mety arahina herika indraindray ho an'ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara kosa mipakatra any amin'ny faritra Androy izay dia mety hisy ny tandrifindraona vao maraina ny ambiny kosa aloha dia maina ny andro na dia somary olalovandraona indraindray ho an'ny tany faritra atsimo andrefana sy ny avoatany raha ny piso tolakandro mbola mitoetrany ny rotsakorana ho an'ny faritra Savana Lanjorofo sy ny faritra Atsinanana manorana ihany koa ny morotsiraky ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry Diana ary hitatra any amin'ny faritry Boeny zay any amin'ny alanoany ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy ihany koa faritry Vadivavy Fitovinany atsimo atsinanana ary ny faritra Anosy dia mitoetrany ihany koa ny tandrifindraona malefaka ary ny any amin'ny ilany atsinanany faritra Moromania Matsiatra Ambony Iorombe dia andraona mety arahina herika amin'ny alina ho an'ny tany faritra atsimo andrefana sy ny ilany andrefan'ny Iorombe ary ny tanin'ny faritra Androy kosa mandraona ny andro zay mety hisy tandrifindraona indraindray ho ana faritra sasany indrindra moa zany manakaiky ny faritra avy ny ambiny dia mibalika ny masoandro ho an'ny morotsiraka Bony andrefana sy ny any amin'ny morotsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara ary ny faritra sasany amin'ny avoatany raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay eo amin'ny 12 degré Celsius aloha ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra Vakinakaratra ny ambony indrindra kosa ho an'ny avoatany dia 12 degré Celsius ary 18 ka hatramin'ny 30 degré Celsius zay any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefana kosa 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ho an'ny morotsiraka atsimo andrefana sy ny avoany andrefana ary tafiakatra 30 degré Celsius zay any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara ho an'ny andron'ny sabotsy kosa indray mitoetrany ny rotsakorana indrindra ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny ary mandraona mety arahina herika ny andro vao maraina ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny faritra sasany amin'ny avoatany ny tolakandro kosa indray mety hisy ny tandrifindraona any amin'ny tanin'ny faritry Melaky ny faritry Bongolava ny tanin'ny faritry Menabe ary ny tanin'ny faritra atsimo andrefana mety miaina an'izay ihany koa ny ilany andrefan'ny faritra Moromania sy Vakinakaratra ary Itasy mitohy hatrany ihany koa ny orana ho an'ny faritry Sofia ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa manomboka ny Boeny zay ka hatrany amin'ny faritra atsimo andrefana aloha zany dia saika ho maimaina ny andro amin'ny ankapobeny ny maripahana vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay hatrany eo amin'ny 20 degré Celsius eo ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy dia misy fihetsehana firy izay maripahana izay ho an'ny ilany atsimo andrefana fa tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripahana ambony indrindra hitantsika any Boeny sy any amin'ny faritry Betsiboky iny amaranantsika azy ary ny andron'ny alahady miverina maimaina aloha zany amin'ny ankapobeny ny andro ankoatry ny morotsiraka atsinanana izay mety hisy tandrifindraona mahalana ihany indraindray vao maraina be fa misava ihany moa zay rehefa atoandro mety mbola hisy ihany nefa ny tandrifindraona miserana amin'ny maraina ihany koa any amin'ny morotsiraky ny faritry Sofia sy ny any amin'ny faritry Boeny ary koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara iny zany raha ny maripana vinavina mifandraiky amin'izay dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 ho an'ny avoatany misy fiakarana be zay ho an'ny faritry Matsiatra Ambony 20 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy zany hoe midina ihany koa zay maripana zay ho an'ny faritra Vadivavy ihany zany amin'ny alahady torak'izay koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana 20 degré Celsius ary mijanona ho 30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Boeny raha izay alahady izay hatrany izay ny meteo tamin'ny tian'io tia raha fitsiraifa manaraka teny moa